Enera re avana malala amin'ny tompo a dia falomerabantsika rehetra indray ny tena koa sitraka raha falermanga ary manonona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiatanan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika rehetra izany. Ampifaliana indray no iarahana amintsika amin'ity androany ity ifampizarany amin'ny tenin'Andriamanitra sy izay voasoratra atao anatin'ny Baiboly izany. Ny lohahevitra ho resantsika amin'ity androany ity dia mba somary hiverina kelyntsika hiresaka mahakasika ny atao hoe ny filazantsara marina. Ny filazantsara marina amin'ity androany ity zany dia ho voaboasantsika eto mihitsy ny hoe inona no atao hoe filazantsara. Mety manontany tena angamba ianareo hoe zany koa ve dia mbola mila resahana ihany, iza ny tsy efa mahalala an'izany amin'izao vanim-potoana farany izao ny eo ny tele eo ny tambajotra-tserasera izay efa iresahana be dia be mahakasika an'izany hoe fivavahana izany, ka zany ve dia mbola mila ho resahana ohatry ny ahoana indray. Dia za manokana resy lahatra raha lasa ranabavy ary nikasihan'ny tompo manokana hiverina hiresaka mahakasika an'izay atao hoe ny filazantsara marina zay. Fa inona moa ny antony tsy maintsy mahatonga an'izy hoe tsy maintsy ho resahana indray izany? Ny antony dia raha miverina antsika ato amin'ny boky epistily izay soratan'ny apôstôly Jaona voaloha toko faefatra dia ny andininy voalohany no vakintsika. Dia misy an'izao tenin'Andriamanitra zao izy hoe ry malala ozy izy aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Raha toy izay izy hoe izao no ahafantaranareo ny fanahan'Andriamanitra ho izy. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. No avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany ny fanahy antikrista izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sady izy. Raha lasa ranabavy zava-dehibe araka izany ny tena hoe hiverenantsika hiresahana indray mahakasika ny antsoina hoe filazantsara, satria ny apôstôly tamin'izany fotoan'izany tao anatin'ny taonjato voalohany zany dia resy lahatra mihitsy ary nanoratra hoe ry malala ozy izy aza mino ny fanahy rehetra, aza mino ny fanahy rehetra. Tsara ny resahana ny filazantsara satria hitanao ny eto ambonin'ny tany dia tsy fanahy masina ireny fa be dia be ny fanahy, ary fanahy maloto. Be dia be izy miasa mamitaka ny olona, mampiseho ny endriny tahaka ny anjely mazava ozy ny soratra masina nefa ambodiny tafo zanak'ondry. Ary ozy koa ilay tenin'Andriamanitra vakintsika atao hoe maro ozy ny mpamina ny sandoka, maro ny mpamina ny sandoka, zany hoe ny atao hoe mpaminany dia pasteur na mpitory-teny na mpitory filazantsara, fa ozy nefa ny Baiboly hoe sandoka, mpaminany sandoka, zany hoe mamitaka zany, tsy tena pasteur, tsy tena mpaminany, tsy tena mpanompon'Andriamanitra fa ambodiny tafo zanak'ondry. Noho izany zava-dehibe ny mahatonga antsika hoe hiverina indray hiresaka n'izay resaka hoe izay atao hoe filazantsara izany. Na efa kristianina ianao, tena mety aminao miverina meno an'ity tenin'Andriamanitra izay toriana androany ity. Na mbola tsy kristianina mihitsy ianao fa mangetaheta ianao ahafantatra sy ahalala an'izany atao inona marina ny fototra iorenan'izany hoe kristianina izany. Dia manasa anao aty amboalohany mba tena hoe anokana fotoana vetivety ianao ary araka ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao isika izany. Eny ary ny tenin'Andriamanitra voalohany ho raisintsika faharoa zany satria efa nisy tenin'Andriamanitra ray teo negritsika zany dia atao amin'ny Korinthiana voalohany. Korinthiana voalohany dia toko 5:10. Korinthiana voalohany toko 5:10 dia ny andininy voalohany manahoana, inona vakan'izay tenin'Andriamanitra zay? Zao vakin'ilay tenin'Andriamanitra ozy izy hoe ary ampahafantariko anareo rahalahy ozy izy ny filazantsara izay notoriako taminareo sy noraisinareo sady orenanareo, izay amonjena anareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny notoriana taminareo, raha tsy mino foana ianareo. Andininy 7 fa fanatolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny amin'ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevona ary nitsangana tamin'ny andro 7 araka ny soratra masina, ary niseho tamin'ny kefasy izy dia vao tamin'ny 12 lay ny koa.
io tenin'Andriamanitra io dia mampiseho antsika ny apôstôlin'Andriamanitra eto hoe ampahafantariko anareo rahalahy izy ny filazantsara zay notoriko taminareo sy noraisinareo sady orenanareo izay amonjena anareo koa raha tananareo tsara arak'izay tenina notoriko taminareo raha tsy niny foana ianareo le filazantsara zany rehefa nitoriana le izy dia noraisin'le olona le izy dia tsy vitany hoe noraisin'le olona fotsiny fa iorenan'le olona koa le izy torina ny filazantsara dia mandray an'le filazantsara ny olona dia miorina amin'ny filazantsara iny ny olona ary tsy vitan'izay fo izy izay amonjena anareo koa izy amin'ny alalan'le filazantsara izay nitoriana dia noraisina iny no amonjena anao zany ny filazantsara zany no fototry ny famonjena ny filazantsara zany no fototry ny famonjena tsy misy fototra hafa iorenan'ny famonjenantsika afa-tsy ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompo iray izay amonjena anareo izy raha maniny raha tananareo tsara arak'izay notoriko taminareo raha tananareo tsara zany le filazantsara zany rehefa toriana dia raisitsika le izy iny le hoe mibebahy ianao fa tianao Jesosy dia mibebaka tsika mandray le filazantsara tsika zany ao anatin'izay zavatra zay dia rehefa mandray le filazantsara tsika dia amonjena tsika iny filazantsara iny filazantsara iny no ampiasain'Andriamanitra tonga atsika ho lasa olom-bavonjy voasoratra ny an-danitra ny anarantsika voavela ny fahotantsika ary hoy soratra masina any amin'ny jaona toko fahatelany hoe nateraka indraytsika nateraky ny fanahtsika tsy nateraky ny nofotsoa fa nateraky ny fanahy zany hoe zanak'Andriamanitra mihitsy zany zasenao any amin'le toriteny anankiray zay fanataoko dia miresaka mahakasika an'izay hoe fiainam-baovao zay na faterahana indray zany ny filazantsara mahatonga an'izay ao anatin'ny olona dia eto zany dia teny aminao hoe tsy ho tonga olom-bavonjy mihitsy ny olona anankiray raha tsy mandray any filazantsara izy ary miankina betsaka amin'ny hoe inona le filazantsara zay noraisin'le olona miankina amin'izay ny amonjena azy inona ny filazantsara zay noraisin'le olona dia miankina amin'izay ny amonjena azy inona ny filazantsara zay noraisin'le olona dia miankina amin'izay ny amonjena azy satria be dehibe raha lasirana-bavy manana endrika tahaka ny ohatran'ny filazantsara kanefa tsy filazantsara kory le izy ary mazava ho azy fa rehefa tsy tena filazantsara le izy dia tsy afaka hitondra famonjena ho azy tsy famonjena ho anao zany hoe voafitakitsika ao ambadika izay zavatra izay voafitakitsika ao ambadika izay zavatra izay inona ary zany le tena filazantsara zay lazain'ny tenin'Andriamanitra dia miverintsika eo amin'ilay andininy fahatelo hoe izy hoe fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko voalohany indrindra natolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra zany hoe tsy misy zany fiainana afaka tomboka ao amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny filazantsara aza miteny amiko mihitsy zany ianao hoe za zanak'Andriamanitra kanefa ianao mbola tsy nandray filazantsara tsy misy ninina azo atomboka ao amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny filazantsara natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra raha lasa ranabavy mbola tsy fitahiana rabola akory azy mbola tsy fanasitranana akory azy mbola tsy vavaka délivrance akory azy fa ny voalohany indrindra tokony anomboana ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia ny filazantsara ary natolotro anareo izy ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao KRISTY maty noho ny amin'ny fahotantsika zay zany ny voalohany amin'ny anatin'ny singa mamaritra eto hoe filazantsara KRISTY maty noho ny amin'ny fahotantsika maty tao amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy tompo raha hijery ianao ny ataoko hoe ny atsipry amin'izay dia manasa anao amaky any amin'ny Isaia toko fa telo amby 10 any fa any tena aseho any tsara mihitsy mbola faminaniana izy tamin'izany ary zay maha Jesosy any Jesosy ny faminaniana manambara fa Jesosy Kristy tompo io zay maha Jesosy azy zay dia misy détail amin'izany hoe KRISTY maty noho ny amin'ny fahotantsika zany maty noho ny amin'ny fahotantsika Jesosy Kristy tompo zasenao ny tena marina tokony zasenao ny voaheloka ho faty ao anatrehan'Andriamanitra ary ny fahatezeran'Andriamanitra rehetra tokony ahatra amiko sy aminao satria zasenao nanota impiry ianao nanota ty amin'ny fiainanao amin'ity androany ity fotsiny impiry ianao zay nanota impiry ianao zany zay nandaika impiry ianao zay nangalatra impiry ianao zay no nitsiriritra sy nijangajanga tao anatin'ny fonao tamin'ity androany ity fotsiny zasenao ny tokony ho faty fa noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika ny amin'ny jaona toko fahatelo andiny fiainana folo toy izy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany natokana dia tsy iza fa Jesosy Kristy mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay KRISTY nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny fahotako sy ny fahotanao ary maty izy vokatrizay hoe fahafatesany zay satria any amin'ny Romanina
toko fahatelo any raha tsy diso any andininy fa enina amby roapolo angamby izay na fahatelo amby roapolo de mampiseho mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe fa tsy misy marina dia iray akory fa samy efa nanota izy rehetra, samy efa nanota izy rehetra. Ary ny Romanina ihany toko fahenina andininy fa telo amby roapolo de miteny an'izany mihitsy hoe fa fahafatesana ozy ny tambony nota, fahafatesana ny tambony nota. Hitanao zany rehefa nanota zasy ianao de tsy maintsy maty tsika, tokony fahafatesana miaritra amintsika satria misy fahatezeran'Andriamanitra ao, misy didim-pitsarana mivoaka ao ka zay nanota de mendrika novaty izy. Fa ozy Andriamanitra hoe tena tiako loatra ito zanak'olombelona rehetra, toy izao ny tiavan'Andriamanitra azo atao zao, nomeny ny zanalatoka mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Raha ny programan'Andriamanitra zany de zao ny ananako, ny anananao fiainana mandrakizay tamin'ny fomba ahoana nefa nirahana ny zanalatoka zay tsy izy fa Jesosy Kristy tompo. Nanolotra eny teo ambony hazo fijaliana, maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy noho ny amin'ny fahotako sy ny fahotanao. Zay nitingana voalohany maty Jesosy noho ny amin'ny fahotako sy ny fahotanao. Nitingana faharoa de ozy izy hoe Kristy maty noho ny amin'ny fahotantsika. Zay le voalohany araka ny soratra masina, zany azo porofona raha soratra masina zany izy. Tingana faharoa andiny faefatra de ozy hoe dia nalevina izy, nalevina izy, nalevina izy, nalevina izy. Hitanao zany nalevina izy. Hatreo aloha de maro tsika mbola hoe mino an'izany hoe nalevina nge Jesosy, ary nareo ataoko hoe antikrista aza de mino sy mahalala hoe maty tokoa Jesosy ary nalevina Jesosy, nalevina Jesosy Kristy tompo. De mandeha am'izao reny ataontsika hoe recherche archéologique, fouille archéologique rehetrarehetra reny resaka le hoe tombeau du Christ sy ny sisa reny mba hanapofona marina fa zareo mino fa nisy Jesosy Kristy tompo ary maty Jesosy Kristy tompo. Zay nitingana faharoa nalevina izy araka ny soratra masina. Fa nitingana fahatelo ary eto amin'ity dingana fahatelo ty daholo niraraka ny siantifika, noraraka ireo akamaroan'ny olona rehetra zay tsy maty raha tsy avy mandevina ao zao fiteny. Dingana fahatelo de ozy izy hoe ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, araka ny soratra masina. Hitanao zany fitsangana an' Jesosy Kristy tompo zany de azo porofona ara-baiboly, azo porofona ara-tsoratra masina zany. Azo porofona ara-tsoratra masina zany. Maty Jesosy Kristy tompo, naleviny Jesosy ary natsangan'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo izy, natsangan'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo izy. Zay natao hoe filazantsara, tsy misy akoatran'izay. De any amin'ny jaona voalohany zay fakitsika teo toko faefatra andiny voalohany raha vao mifanahy ka tsy mino an'izany ny fanahy, tsy mino an'izany ny fanahy anankiray de tsy avy amin'Andriamanitra izy zay. Fanahy antikristy zany, fanahy antikristy zany, fanahy antikristy zany. Raha lasa raha nabavy malala. Zay natao hoe filazantsara, zay natao hoe filazantsara, zay natao hoe filazantsara. Ary tsy misy zavatra afaka mandeha alohan'izany amin'ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, amin'ny fiainana maha-kristianina mihitsy. De mampalahelo fa tsy indraindray aretina no hitadiavan'ny olona an'Andriamanitra satria marah de ay tena mila fanasitranana de efa nitety zazoro tsy mety sitrana de ay aleo aloha mba makao amin'Andriamanitra ny sitrana. Andriamanitra ne mety hamindra fo aminao de anasitrana anao Andriamanitra fa inona ny zava-dehibe aminao le sitrana ranofo sa le voavonjy ara-pana. Be de be ny olona sitrana ranofo, be de be ny olona sitrana ranofo fa tsy voavonjy ara-pana. Raha mamaky filazantsara anao de mahita an'le tantaran'le boka folo mirahalahy. Misy boka folo mirahalahy atao anaty baiboly zay sitran'ny Jesosy. De ozy Jesosy hoe mandehanareo miseho any am-pisorona ozy izy folo mirahalahy. De nandeha tena miseho tany am-pisorona zareo, tany amin'ny pasteur an-tany zany. Teny an-dalana izy de sitra nenadio le abokana. Fa mba fantatrao ny anankiray tamin'ireo ihany no verina anakeo amin'i Jesosy, ny anankiray tamin'ireo ihany no verina anakeo amin'i Jesosy. De ozy Jesosy hoe ngamo tsy anankifolo nareo maninona ianao rery ny tonga ty. Hitanao zany be de be ny olona sitranao amin'Andriamanitra fa tsy mandray famonjena, tsy voavonjy ny ara-panahiny, tsy manapa-kevitra anaraka an' Jesosy izy. Noho izany ny teny marina aminao milaza marina aminao fa inona moa sy ho azonao raha ho azonao sy totsoka nefa very ny fanahinao. Alors que ny bio ny filazantsara de ny amonjena ny fanahintsika aloha voalohany indrindra zay tafasaraka tamin'Andriamanitra. Mila vita fihavanana amin'Andriamanitra ny fanahintsika ary ny ambony rehetrarehetra fanasitranana, fitahiana rabola, business sy ny nama rehetrarehetra manalaka ho azy ange zany, manalaka ho azy zany amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Fa misy olona mitady réussite amin'ny fanompona an'Andriamanitra hoe ahoana ny ahombiaza de lasa sampy ny fo mihitsy le fahombiaza, lasa sampy ny fo ny fahombiaza. Raha lasa rana bavy malahy tsisy maratsy nitrandraka fahombiaza fa tsy afaka mandeha aloha
filazantsara Jesosy Kristy tompo zany tsy afaka mandeha aloha filazantsara Jesosy Kristy tompo zany noho zany miteny milaza marina aminao be dia be ny fanambarana apotrany olona amin'izao andro farana zao be dia be ny fanambarana amin'izao andro farana zao apotrany olona misy an'izany ty misy rano avany Israely ty misy menaka avany Israely zay manasitrana anao manafaka ny trosanao manapatapaka ny zioga eo amin'ny fiainanao ary tsy hitantsony le hoe ahoana le filazantsara Jesosy Kristy tompo hitanao zany zao ohatra anankiray zany zao ohatra anankiray zany ohatra faharokony koa dia hoe ity misy rano voasiny mandeha makary mieritsy atosika dia manao vavaka ohatra zao eo amin'le statue be anankiray dia hoe raha lasa ranabavy malala zany koa zao ohatra anankiray zany manafangaro zavatra hafa amin'ny filazantsara marina ny hoe manafangaro zavatra hafa amin'ny filazantsara marina ny hoe mango fotsiny resaka zaravitana resaka alamady alakosy ady mizana ady jody sy ny sisa sy ny sisa ao anatin'le izy dia miankin-doha amin'izany ny olona miankin-doha ary mieritreritra ny olona fa zany no mitondra ny fiainany mieritreritra ny olona fa ny vitany no mitondra ny fiainany nefa izy amin'io kristianina natao hoe kristianina io dia mifototra eo amin'izay filazantsara Jesosy zay ary tsy misy filazantsara hafa ankoatran'izay raha lasa ranabavy malala ny apôstôly Paoly dia tena sarotiny mihitsy ary ny teny an'izao teny zao izy tamin'ny fiangonana tao Galatia tamin'ny fotoana anankiray ozy izy hoe Galatiana toko voalohany afaka marinao ty tenin'Andriamanitra ty Galatiana toko voalohany dia miresaka an'izao mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe andininy fahavalo dia ozy izy hoe aloha tombontsika amin'ny andininy fahaeniny ozy izy hoe amin'ny anarany Jesosy gaga ozy izy raha mifindra faingana toy izao ianareo hiala amin'izay efa niantsona anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa andininy fafito izay tsy filazantsara akory fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsarany Kristy hitanao zany misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsarany Kristy efa hatramin'ny andron'ny apôstôly zany ny filazantsarany Jesosy no tadiavin'ny olona ao avadika tsy izy zany Jesosy Kristy tompo zany fa anarana grika zany fa Yahoshua ny tena izy Yahoshua ny tena tsy izy zany Yahoshua zany fa Yeshua ny tena izy tsy izy zany Yeshua zany fa ohatra zao ny tena efa hatramin'ny andron'ny apôstôly tadiavan'ny olona matihana ny filazantsarany Jesosy tamin'ny andron'ny apôstôly izy zay mitona ny olona izy ho amina filazantsara hafa izay tsy filazantsara akory ary masika ny apôstôly Paoly tamin'ny andiny manaraka dia izy hoe andininy favalo amin'ny anaran'ny Jesosy amin'ilay Galatiana toko voalohany dia izy fa na izahay ozy izy na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa notoriny taminareo aoka ho voaoziny izy hitanao zany na ny apôstôly raha dia naningotra ny tenany mihitsy hoe na dia izay apôstôly aza raha pitso afaka pitsoka hivadika izay ka mitory filazantsara hafa aminareo dia aoka ho voaoziny izay izy aoka ho voaoziny izay ary na anjely avy any an-danitra aza ozy na anjely avy any an-danitra aza no mitondra filazantsara hafa dia aoka ho voaoziny izy tanao zany tena masika ny apôstôly tena entitra ny tenin'Andriamanitra ny filazantsara ny Kristy dia filazantsara madio filazantsara tsy azo afangaro amina fivavahana amina olombelona tsy azo afangaro amina fivavahana amina olo-masina tsy azo afangaro amina fivavahana amina sarisopika fivavahana tsy azo afangaro amina fivavahana amina anjara vitana amina culte de personnalité zany ny fivavahana kristiana zany ny filazantsaran'Andriamanitra tsy azonao afangaro amina inona na inona fa madio ny filazantsaran'Andriamanitra madio ny filazantsaran'Andriamanitra raha lasa ranabavy malala tena tianao Jesosy tena tianao ny tompo eny ary amin'ny manaraka mbola hotohizako ty ten'Andriamanitra ty fa ho faranako hatreto aloha izy mivavaka mba tena ny fanahy masina ane anampy anao anisy fahazavanao anatin'ny fonao ane fanahy masina mba ahitanao ny lala marina ahitanao ny zay lalana tokony andehanana tokotrany andraisanao ny filazantsara marina ary ahaizanao manavaka ny tena filazantsara sy ny tsy tena filazantsara ny tena filazantsara dia amonjenanao fa ny tsy tena filazantsara kosa dia mandrebireby anao fotsiny atonga anao tsy handray an'le tena filazantsara hotahin'Andriamanitra manokana ianao sy ny tokantranonao izany zay fotoana antsika tamin'ity androany ity samy hotahin'Andriamanitra tsika rehetra veloma tompoko